ampifariana ry avana malala nozontsika miona toy izao mifampahery indrindra enontsika ny tenin'Andriamanitra andrasika ny afatra tsara koa amin'ity andro omeny tompantsika ity. Ho aminareo izay olom-boafidy araka ny fahalalana teo izay an'Andriamanitra ray amin'ny fanamafisany fanahy ho amin'ny fanarahana sy ny famafazan-drahany Jesosy Kristy ampitomboana ho anareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana. Amen. Zoma 12 Aogositra 2024 imanjinantsika ireo hevitra hoe mifampahery mipino. Andeha ry avana idera sy ankalazan'Andriamanitra isika. Raha tsy Jehovah nomba antsika, eny aoka ataon'ny Israely hoe raha tsy Jehovah nomba antsika, raha nitsangana melantsika ny olona dia nitelina antsika velona izy. Raha nirehitra tamintsika ny fahatezerany dia nandifotra antsika ny rano ary nanafitra ny fanahintsika ny rika. Eny nafitra ny fanahintsika ny rano misafoka. Isaorana Jehovah izay tsy nanolotra antsika ao rembon'ny nifiny. Ny fanahintsika dia efa afaka tahaka ny vorona afaka tamin'ny fandriky mpiasa. Tapaka ny fandrika ka afaka isika. Ny famonjenantsika dia aminaran'ny Jehovah mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
Ivavaka isika. Ry Tompoandriamanitra rainay io, Andriamanitra mpanasitrana ianao, fa mampiaiky ny olona rehetra ny famonjena ataonao no ny serinao. Midera sy mankalaza ary mame voninahitra ianaranao masina zay Tompo, mivavaka aminao. Tompo, malona ny fahadisoanay, malona ny fahotanay, ny mangataka famindram-ponao zahay. Afao zahay, diovy ety anatinay. Fa ny fananao masina zay, anazavanay amin'ny fanambarany teninao zovakina aminay. Amantarana ny sitrapon'Andriamanitra dia anarana izany fanahy fampahirezana izany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay no angatanay izany mivavaka izany. Amen. Ny ofinainao antsika amin'ny tian'ity ry havana malala dia hitanao ao ny filazantsara soratan'ny Lioka. Lioka 5 manomboka ny 7:20 ka hatramin'ny 9:20. Mivaky zao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'ny andro anankiray, raha nampianatra Jesosy dia mipetraka teo ny fariseho sasany sy ny mpampiana-dalàna zay efa niala tamin'ny tanàna rehetra any Galilea sy Jodia ary tany Jerusalema. Ary ny herin'ny Tompo dia tao aminy mba hasitranany. Ary indro nisy nitondra lehilahy tamin'ny fandriana zay marary ny paralisisa, ka nitady zay ampidirana sy ametrahana azy teo anatreny. Ary satria tsy nahita zay ampidirana azy izy noho ny abetsahan'ny vahoaka, dia niakatra teo an-tapitrano. Ka nanisora ny tafotany manga dia nampidiny raha lehilahy mba mifandriny eo ampovoan'ny olona. Dia teo anatrehany Jesosy. Ary raha hitan'i Jesosy ny finoan'ireo dia hoy izy, raha lehilahy vao avela ny elokao. Fa ny mpanoratan-dalàna sy ny fariseo niara-ny saina hoe, iza moa ity miteny ratsy ity? Iza no mahavela heloka fa tsy Andriamanitra ihany? Fa Jesosy nahafantatra ny eritreriny dia namalika nanao taminy hoe, nahoana ianareo no mieritreritra ao am-ponareo? Iza moa no moramora kokoa ny manao hoe va vao avela ny elokao, sa ny manao hoe mitsangana ka mandeha any? Fa mba ho fantatrareo fa ny zanak'olona manana fahefany aty ambonin'ny tany hamela heloka. Dia hoy izy tamin'ilay marary ny paralisisa, izao milaza aminao hoe mitsangana dia betao mifandrinao ary modia ny tranonao. Ary tamin'izay dia nitsangana teo anatrehan'ny olona izy ka nambeda ny fandriny, dia lasa nody sady nankalaza an'Andriamanitra. Ary talanjona avokoa ny olona rehetra dia nankalaza an'Andriamanitra sady raiky tahotra indrindra, ka nanao hoe efa nahita zavatra magaga isika androany. Amen. Ray masino, mba namasinanay amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Ry havana malala, ao aminao ny fiadanana avy amin'i Jesosy Kristy ilay tongo sy mamonjy antsika. Mofinaina vakina tamintsika teo ka henitsika filazantsara soratan'ny Lioka 5:7-20 ka hatramin'ny 9:20 dia tara nasitrana Jesosy ilay lehilahy marary ny paralisisa sy ireo olona nitondra azy tamin'ny fandriana. Ny azo ambara amintsika ka hitantsika eto izao ny hoe mifampahery manatona an' Jesosy. Zany ry havana hita eto. Ampiherezin'ny finoana ny mpitsabo ny marary. Ampiherezin'ny finoana ny mpitsabo ny marary. Hitan'i Jesosy ny finoan'ireto mpitondra ilay marary ny paralisisa. Sahirana nitady hevitra hiaona amin'i Jesosy izy. Efa da fa tsy nisy lalana le. Tany an-tafitrano niditra izy ireo. I Jesosy anefa mahita sy mahafantatra ny toe-po sy ny fanahin'ny olona rehetra ary ny finoana sy ny tsy finoana. Fa Jesosy Tompo anatintsika tsy hita maso. Ny mpitondra marary manam-pinoana sy ny fariseo ny saina ratsy. Mazava ny tanjo mpitondra marary, nisehoana amin'i Jesosy izy ireo sy ny marariny. Tsy misy afaka misakana ny finoana an' Jesosy Tompo mpamonjy sady mpamela heloka
na olona na olana. Zava-dehibe ry havana nafantaranao izany. Raisoary zao, Jesosy Kristy no mpamonjy. Zany ry havana, Jesosy Kristy no mpamonjy. Manambara ny tenany Jesosy Kristy amin'ny alalan'ny teniny sy ny asany. Fa ifany feno no mamela heloka sy manasitrana. Tsy misy afaka mibaiko io azy amin'izay fomba fiasana sy izay tiany atao. Hoy izy, mitsangana, dia betao ny fandrinao ary modia ny antranonao. Anjara mpino ry havana ny manaraka izay lazaina aminy. Omendanja ny teny Jesosy fa tsy ny fangiry firin'ny aretina na ny fahasahiranana na izay lazain'ny mpanenjika. Rehefa manaiky ny fidiran'i Jesosy Kristy amin'ny fiainantsika manontolo isika, dia izay no ahitantsika famonjena feno sy tanteraka. Miva tanteraka ny tantara, sitrana sady nody finaritra ny hatrany ny marary. Tonga natahotra azy ny vahoaka, ka nankalaza sy mey voninahitra n'Andriamanitra. Mahavonjy ny finoanan'i Jesosy Kristy ho fanafahana sy ho famelan-keloka. Zany ry havana, raisy zany ho voninahitr'Andriamanitra. Amen. Andeha hivavaka isika. Tompo, misaotra no mofinaina nomenao anay izay milaza fampirezy ny finoana ny mpitsabo marary, ka nehoana fa Jesosy Kristy no mpamonjy. Mivavaka aminao izay Tompo, ny hitahinao anay tsiraray, eo amin'ny sehatra misy anay, ary mijoro vavolombelonao marina, sy mpanompo mahatoky ny teninao, sy ahitianao, kay hanasoa ny tokantrano sy fiarahamonina ny firenena, ny fiangonana indrindra koa. Jesosy, vonjeo ny firenenay. Sitrano ireo marary mila mivavakay, fampanasitrana ianao. Toany ny asan'ny fitsaboana, atanjaro ireo azo paoriana, ampinoninao. Toany ireo mareo sikolona, ireo sahirana. Vonjeo sarovo izay, amin'iteo zavatra misy eo amin'ny fiarahamonina misy anay. Tsinjovo ireo ny mpikatrana. Mivavaka aminao izay Tompo, andreo mamonjy synôda lehibe mbola eny an-dalana ka mizotra mamonjy ny toeran'ny aviany. Peraka am-pialantananao sy ny fiarovanao izy ireo. Mita eny amin'ny fiazakazanay, amin'ny fianarana, amin'ny asa aman-draharaha, ny tokantranonay, ny fikasanay tsara. Anaran'i Jesosy Kristy mpamonjy anay, novanay izany vavaka izany, miaraka amin'izay nampimbonina anay manao hoe: ranay eo izay ny an-danitra, ho masinina anie ny anaranao, ho tonga anie ny fanjakanao, atao anie ny sitraponao ety an-tany ho tahaka ny an-danitra. Meo ny anio izay anona sahaza ao anay, ary mamela ny elokay tahaka ny namelana izay meloka taminay. Ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy, fa manafahany amin'ny ratsy, fanao ny fanjakana sy ny hery, ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Raisa finoana ry havana nizodrana tolotranao aminaran'i Jesosy Kristy. Ilay Andriamanitra lohalohan'ny fiadanana ahatonga anareo voatokana tanteraka ho azy, ka rovany avokoa anie ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo mba tsy hanatsiny amin'ny andro avian'i Jesosy tombontsika. Mitana ny tokony mena Andriamanitra izay miantso anareo, ka ho efainy izany. Amen. An'Andriamanitra irery ny voninahitra, amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.